ihany ny daty ny 3 ary ety atoerana ety zahay nanaritra fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ny raha latsaka tamin'izany fotoana izany. Ny fitakiana izay natao tamin'izany fotoana izany mbola tsy tanteraka mandrakity ny androany, mbola miverina foana, tsy ho fahatsiarovana foana ny atao ety fa tia amerina amin'izany ry zanaka ankehitriny ny tena antony zany hoe nananantsika zany 13 mai zany. Tsy tonga ho azy zany, tsy latsaka avy tany an-danitra zany fa nisy zavatra notakiana tamin'izany fotoana zany. Ka samby aoka itsika hanamasina an'izany raha latsaka ny tanindrazana zany ka hamaly ny etaetany vahoaka malagasy izay iainantsika ankehitriny. Isaorana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao nametraka an'ilay concertation nationale hamalina ny etaetan'ny olona rehetra izay mitaky ny fanovana izay nisy hatram'izay ka hamaly izay etaetan'ny vahoaka izay. Saotra ary mankasitraka ary mbola manentana ny mpanao politika malagasy mba samby hivonona tsara, hifanometanana mba ho tombotsoa ny firenentsika mba tsy hisy mizana tsindrinila eto amin'ity firenena ity amin'ny fanatanterahana na amin'ny fanaovana politika. Tena mbe folome 27 dia aty amin'ny 4 taona aty aorina nijanona ho fahatsiarovana tsotra ihany ve ity etsika sy fitakina natao ity izay niankina ny zavatra betsaka indrindra teo amin'ny tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana teto Madagasikara sa mety ho antso ihany koa ny fanorenana ifotony izay takiny ny vanim-potoana ankehitriny. Raha miresaka ny daty 13 tika dia tsy mety voafafa tao anatin'ny tantarany Madagasikara zany ary saiky nankalazaina sy nitsarovana foana isaky ny 13 tahaka an'izao ny volana may raha teo koa raha ho an'ny Madagasikara manokana dia tona ny fahafanany ny toedra raha politika raha ny vanim-potoana rehetra no lalovana no resahana satria efa manakaiky ny vanim-potoana ny 13 mai indrindra moa fa tamin'ny andro izay nanoeran'ny antoko ny MFM tamin'ny fotoanandro ary izay indrindra no niazakazaha ny toedra raha ny sikanja manokana moa izany 13 mai zany ny rakitra ny tantara teto amin'ny firenena raha ny 27 no resahana satria rehefa nanao famoretana mafy ny FRS na ilay hery lehibe izay miaro ny repoblika tamin'ny fotoanandro dia vaky nandositra rehefa resy tosiky ny mpanao fihetsiketsehana atao amin'ny lapan'ny tanàna ary zay no antony nandorana izany lapan'ny tanàna izany satria atao no ny hery zany ireto FRS ireto. Maro ihany koa ro tanora izay maty vokatra izany etsika nitranga tany amin'ny taona 27 izany ary zay foana no tsarovana ankehitriny fametrahana fehezam-boninkazo zaingy nijanona ho fahatsiarovana fahatsiarovana ihany moa ity raharahany 27 ity ary zay tantarany 13 mai zay lasa kianjan'ny politika ny kianja etsy Analakely dia ny kianjan'ny 13 mai eo no ananganana fanjakana ary eo ihany koa no androdanana fahefana dia izay no nifandimindimby nandritra ny vanim-potoana rehetra teto amin'ny firenena tany amin'ny taona 27 ny taona 1 ny taona 2 ny taona 7 ary ny taona 20 ary nofaranana tamin'ny 20 daty iray manatantara mampatsiahy hatrany ny tolona ny raha latsaka ny etaetam-bahoaka ary ny faniriana anova rafitra hatrany amin'ny hoe fanorenana ifotony saingy nipetraka hatrany fanotaniana lehibe ijanona ho tantara fametrahana voninkazo fotsiny ve izany 13 mai izany sa tokony fotoana ihany koa banjinana indray ny tena tanjon'ny martyra sy ireo vahoaka njoro nafoy hatramin'ny ainy tamin'ireo vanim-potoana rehetra ny fandimy teto amin'ny firenena. Raha iverenantsika ny tantara dia tamin'ny taona 27 tsy tamin'io akory no nanomboka ny tolom-bahoaka teto Madagasikara fa efa hatrany amin'ny taona 9 zany hoe 30 taona amin'ny 9 aogositra ho avy zao izay nidiran'ny Frantsay mpanjanaka teto Madagasikara no nijoroany zany mena lamba izany teo ihany koa ny VVS na ny Vivato Sakelika ny Sadiava tany amin'ny taona 20 ary ny MDRM tany amin'ny taona 19 samy naneo fa tsy nanaiky ny fanjanahantany sy ny fanandevozana ara-tsaina sy ara-toekarena ny malagasy ireo vondrona izay nanao ny tolona ireo fa mbiatraiza tokoa moa zany tolona izay nataon'izy ireo nisy nanohy ve taty aoriana fa raha ny zava-misy aloha ny mpitondra izay nifanesy teto amintsika dia mbola ho tanysantsika ihany ny zava-nitranga amin'ny fotoana manaraka. Raha faleovatena ny tamin'ny 19
dia tokony hodingana lehibe ny verenany fiandrianan'ny firenena, kanefa maro no mahatsapa fa fahaleovantena ara-taratasy ihany no azo satria mbola nitohatra ny endriny maro ny rafitra ny lovaina tamin'ny mpanjanaka, teo ihany koa ny fitantanana teo amin'ny toe-karena, teo amin'ny fanabeazana, indrindra moa fa amin'ny fomba fisainana. Dia teo indrindra no nipoira ny etsika ny 2.7 satria nisy ny etsika nataon'ny mpianatra ho mpitsabo te tsy be filatanana, mpianatra isan'ny nanomboka ihany koa ny fitakina somary vitsivitsy tany am-piandohana moa ireto mpianatra ireto tamin'izany fotoanandro zany, saingy ireo no randra tarihana nitarika ny fionganan'ny repoblika voalohany tany amin'ny taona 2.7 ary nisy fetraikany lalina teto amin'ny fiainan'ny firenena, ny fitakina fampitoviana ny zo ny lenta ny fampianarana anomezalanja ny zava-misy eto Madagasikara no anisan'ny takiny reto mpianatra reto nitsontsy ny avy ny mpitondra tamin'izany moa zany ary sy ny lanjany loatra satria vitsivitsy ihany ireo mpianatra tetsy be filatanana no nanomboka ny taky, saingy rehefa nianafana ny toedrara rehefa volana May dia lasa nandeha mafy be ny toedrara ary niazakazaka be, ny afara tamin'ny fionganan'ny filitondrana Philbert mihitsy nitaky rafitra fanabeazana mifanaraka amin'ny filanin'ny firenena, ny kolotsaina mifanaraka amin'izany ny fampianarana izay nitakiny reto mpianatra ireto, saingy aiza ho aiza ny zava-misy moa ankehitriny eo anoloany zany fitakina rehetra izany nitovy sa nisy nanohy satria ny valo moa rehefa nandray ny fahefana ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka dia nametraka ny hoe ny fampianarana dia notao amin'ny teny malagasy, ny teny hoeto mampianatra, tsy izay fotsiny mantsy no nitakina fa tena ny hoe fampianarana inona daholo no otrikairena misy eto Madagasikara, ahoana ny fomba hitrandrahana azy zany no takina, inona ny kolotsaina misy eto Madagasikara ary ahoana no ampifanarahana amin'ny fampianarana amin'ny kolotsaina araky ny saparitra, satria anisany nompiteny mpanjanaka moa izany resaka kolotsaina zany rehefa niditra teto izy. Mipoitra tsikelikely moa zany rehetrarehetra zany ary eo no lesona lehibe tokony mbola miverimberina matraka ankehitriny, satria raha mijery ny tontolo ny fampianarana isika amin'izao fotoana izao dia mbola tontolo ny fampianarana nolovana tamin'ny fanjanahantany ihany no tontolo mpampianarana misy, na ny endriky mpampianarana izany na ny programa mpampianarana na ny tetiandro mpampianarana, satria na mifanarahana amin'ny tetiandro any Eropa ny tetiandro ampiarina eto Madagasikara. Efa nisy ihany ny karazana hoe etsika natao anovana ny rafim-pampianarana teto, saingy be no vitsy ve sa ireo ihany koa no nanana ny influence na ny tsindry teto Madagasikara dia mbola voatery nanaraka ihany isika ny endry mpampianarana tany pita. Ny zava-misy aza moa ankehitriny dia isika ao anatin'ny efa hoe teknôlôjia moderna, aty amin'ny andro ny teknôlôjia dia mbola miaina ao anatin'ny hoe ny fampianarana momba ny valala sy ny sisa ny zanatsika any amin'ireny klasy ambaratonga voalohany ireny, ary ny mpianatra eny amin'ny lycée moa rehefa anomana ny baccalauréat dia mety tsy ho afa-panadinana tsy azo ny diplôma raha tsy mahay ny tantara ny ady lehibe nitranga teto amin'ity zao tontolo zao ity, ary tsy mahay ihany koa ny tantara ny Europeana dia tsy mahazo zany diplôma zany, saingy tsy mbola nisy nanadina ny mpianatra kosa nefa ny hoe inona marina ny otrikairena misy eto Madagasikara ary inona avy ireo arena misy eto amintsika, ahoana ny fitrandrahana azy. Ny fikarohana izay atao aza moa ho any amin'ireny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony reny dia prime ao anaty vata sarihana fotsiny, satria tsy misy mampiatra, tsy misy manatanteraka, firifiry ny fikarohana nataon'ny mpianatra dia mijanona fotsiny zany fa tsy maintsy manaraka ihany isika ny avy any ivelany, hany ka na dia manana andreo arena ambanin'ny tany aza isika dia ny any ivelany no everina fa manam-pahaizana ny amin'izany dia tsy maintsy atsona hiara-iasa amin'ny Madagasikara, ary zara raha mahazo ray isan-jato isika amin'ireo fitrandrahana vavety misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy hoe raha fampianarana atao amin'ny teny malagasy fotsiny mantsy no tinaky tamin'izany fa tena ampitovy lenta izay moa no nahatonga ny hirany ry mahaleo ny hoe misy fanabeazana mitanila teto, fampianarana miangatra, sekoly miangatra tao anatin'izany, hany ka reo akaiky sy avarapatana amin'ny mpanjanaka ihany no nahazo ny sehatra sy nahazo vahana atao anatin'izany repoblika ny fandimby teto amintsika izany, satria ny fanabeazana tsy mbola mifototra amin'ny tena filanin'ny firenena, mbola nianatra tantara Europeana sy fomba fisainana tandrefana ny ankizy malagasy, nefa tsy ampy ny fanofanana momba ny arena eto an-toerana na ny fambolenana ny indostria na ny
tao na ny fitrandrana na ny numerika na ny digital na ny elektronika na ny sehatra afaka mampandroso ny toekarena satria mbola mitoetra ihany koa ilay olana ara-tsaina ny teny frantsay mbola teny entina iverina fa mariky ny fahombiazana sy ny fahalalana maro ny malagasy mbola mihevitra fa rehefa tsy mahiteny malagasy ny zanany dia manana toerana ambonina dia tsy mahafeny fianarana firy loatra aza fa rehefa mahavita mitenyteny frantsay fotsiny lelany dia veriny fa lasa ambony tokoa sy tafita ny zanany hany kajigaga isika raha mitotongana trany ny lenta eto Madagasikara amin'ny lafiny fampianarana mitotongana trany ny lafiny ara-toekarena eto amintsika raha jerentsika ny ireo tany firenena izay azo lazaina fa misandratra tahaka ndry Corée ny tany Chine ny any amin'ireo firenena tatsinanana ireo tahaka ny Japon ohatra dia mifikitra mafy izy ireo amin'ny kolotsainy ary zay kolotsainy zay no entiny manabe ao anatiny rehefa mifanaraka amin'ny filana sy ny tsena iraisam-pirenena dia izay no ampianariny miainga amin'ireo akora fototra misy eo aminy any ka na zaza any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany aza dia efa mafeny antsoina hoe elektronika raha ny any amin'ireo tany aziatika ireo no resahantsika satria mitazona izy ireo ny fomba fisainana izay tatsinanana izay ny eto Madagasikara kosa no maro mbola mahatsapa fa mbola voageja aloha ny etaeta-panorenana ifotony satria rehefa misy rafitra mety anome fahefana bebe kokoa eny ifotony toy ny fokon'olona fitsinjaram-pahefana na ny federalisme saza dia matetika avily ny resaka fisaraham-bazana ara-poko sy fiaviana izany no nodinana ny adevitra kanefa rafitra fitantanana no resahana ao anatiny fa tsy resaka olona akory satria tsika dia efa voafaritra ao anatiny hoe firenena cosmopolite izany hoe ny firenetsika ny faritra misy ny tsiraray dia efa hivondrona nireo vondrona antoko na vondrona foko samihafa na ihany koa firenena samihafa samy monina amin'ny toerana misy azy avy eto amin'ny fitenena lasa atahotra ny fiovandrafitra sasany satria mety anotoina ny tombontsoa efa napetraka zany izay no antony hoe antony famonoana ny kolonely raha tsy mandrava tamin'ny 1 febroary 1770 satria nivoy ny fanorenana ifotony amin'ny hoe ny fanorenana fahefana hatrany amin'ny fokon'olona no tokony ajoreto saingy mbola nifikitra mafy amin'ny fahefana tokana moa ny akamaroan'ireo olona izay mbola ao anatin'ny fotom-pisainana kolonialy hatramin'izao isika miteny zao hany ka mamadika izany ho resaka fiaviana sy foko kanefa raha-pitantanana no resahana izany no mahatonga ny fanontaniana lehibe ankehitriny mipetraka hoe inona marina ary mivokatra ireo tolona ny fandimby teto amin'ny firenena anisan'ny nanana anjara betsaka tao anatiny ny tolona moa sy nandray anjara betsaka ihany koa ny tanora sy ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndikaly saingy dia tsy mpandresy izy ireo satria mbola nitakina tany ny taona 27 no mbola takina mandraka ankehitriny ny mpiasa tsy mbola mahita zay rirany eo amin'izay zony amin'ny akapobeny sy izay fanatsarana ny sosialiny ny tanora ihany koa amin'ny akapobeny dia mbola tsy tafavoaka na navita fianarana na ny tsy navita fianarana satria mbola feheziny ireo everina fa tompon'ny fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena ny andraikitra samihafa eto amintsika misy raha latsaka nefa tamin'izany na aina na foy kanefa ny tolona tsy tonga anakaiza tsy nisy fiovana firy fa nogiazana fotsiny zany tolona rehetra zany very anjavona avokoa zay nitakina teny akanja fa tsy nisy tanteraka akory tamin'ny ankapobeny ireo tanora maty moa zay nitaky no avo ny firenena kanefa rehefa mijery ny zava-misy ankehitriny olona maro dia mbola mitoetra amina fahasairanana mbola miaina ao anatin'ny fahantrana tany malagasy any amin'ny 700 tsy nisy ny fitoviana ny olana fanabiazana ny tsy fanananasa ny fahaleman'ny famokarana ary ny fiakinan-doha amin'ny vahiny toy ny hoe matetika ny vililalana ny tena etaetam-bahoaka ny tolona nataon'ny vahoaka indraindray lasa fitaovana politika na lasa ady seza sy fahefana fotsiny ary efa tafapetraka amin'ny fitondrana vaovao adino indray ny fitakiana izay fototra ny dinana teny akanja izany tokoa angamba ny afatry ny 13 tsy tokony ho andro fametrahana fehezam-boninkazo na fahatsiarovana fotsiny na ho fanaovana kabary tsara lahatra ampisentosetona ny vahoaka fa tena mitaky andraikitra sy fanorenana hatrany fotony mitaky fanovana goavana revolutionna lehibe ho an'ny firenena ny fahatsiarovana izany tokony fotoana andinia tena ihany koa amin'ny mahafirenena ny firenena na ny olo-pirenena tsotra zany na ny tanora na ny mpiasa na ihany koa ireo mpanao politika satria mety ho antony ve tao anatin'izay 5 taona sy ny 100 taona izay mbola tsy tafavoaka foana i Madagasikara moa ve sika tena nahatanteraka ny nofinofon'ireo martura izay nafoy ny ainy tamin'ireo tolona izay nitakiny moa ve rafitra fanabiazana manomana tanora afaka mampandrosana Madagasikara no katsahantsika sa nanofana malagasy isika ho piasa
fotsiny hobaikona fotsiny na dia manam-pahaizana azy moa ve tena manana fiandrianana raha toekarenatsaina tokoa ny firenetsika firenena mbola ao anatin'ny fifehezany toekarenany vahiny no eto amintsika izay mikopaka ny mafana sy ny mangatsika izay mbola mahatonga ny fitotonganany ny fari-piainany malagasy ary vitsy de vitsy no mitazona ny arena eto Madagasikara moa ve miain'ny vahoaka ny mpitondra sa mbola fiarovana fahefana no manjaka satria tsy misy te hiaino ny malagasy izay manao ny fitakina izay mpitondra ny fandimy teto amin'ny firenena fa ny fiarovana ny sezany ka rehefa mba misy ara mijoro manao fanakianana na mitondra ihany koa mety ho fanitsina dia everina ho mpanonga-panjakana foana dia hiarany fanasaziana sy ny antsojay satria raha tsy misy ny fanarenana ifotony sy ny fanorenana ifotony ny fanovana rafitra tena mifanaraka amin'ny zava-misy malagasy dia mety hiverimberina foana ny tantara ny tolona mety miteraka fahadisom-panantenana fanovana fitondrana ihany no misy sy fanovana olona ary ny olona no fanodimidimy misolo fa ny tena fanovana tanteraka tsy misy ny fiverenan'ny olana dia mbola ny teo aloha ihany no miverimberina ny telo ambin'ny folome dia tokony ho antso amin'ny fahatsiarovatena nasionaly tsy tolona ho an'ny olona iray tsy tolona ho an'ny antoko politika fa tolona ho an'ny firenena iray mantolo ary angamba ho fanomezam-boninahitra lehibe indrindra ho an'ireo martura dia tsy voninkazo no apetraka eny amin'ny tsangambato ihany fa ny fahavononana mihitsy andray fanapa-kevitra anorona ny Madagasikara amin'ny fahamarinana ao anatin'ny fahaleovatena sy ny fiandrianany na ny fifehezana ny toekareny ny fanomezakasina ny tanora andray an-tanana ny hoavy nyity firenena ity fanabiazana manandanja ary fanjakana miaino ny vahoakany satria lasa nofinofo fotsiny raha dia tany amin'ny taona 20 no vetipetesina ny hoe ankizy ankehitriny tompony taona 2 saingy tsy izany no mitranga fa mbola mitaksy mitolona ihany ny ankamarony ny malagasy hatreo ny fandalianantsika ary tompo lasy tomovavy ankasitrahana antsika rehetra